tomboko lahy sy tomboko vavy. Inona moa ny alementsika amin'izao fotoana izao? Ny alementsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatra rava tanteraka le ezaka mba heritreritra sy andalina. Fa zao hevi-dravony rehetrarehetra zao dia tonga dia ikena maro. Rehefa mahay vavy ianao avavy ianao dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy dia manany marina. Ka zay manahirana zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka aneriana ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany dia lingilingy ery mihazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.